miravaka plastiko vavy ary vahintsika androany riva moa zany ty fandarana actualité ty dia vahiny tena manana izy azy teny firenena tsy zany fa madame Béatrice Atala zay filohan'ny CENIT zany zay misahana ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena dia efa misy midina fiodinana faharoa dia filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka zany dia iaraka amintsika androany alady riva ofeziny kely eto zany resadresany eto mikasika ny fanomanana zafa tsy ny fanomanana fifidianana fa mikarakarana fifidianana azaho aizy tsika am'izao fotoana zao ary inona nydikana manaraka miarabanao zay madame le président. Miaraba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra am'izao rivariva izao ny tenanay avy eto amin'ny CENIT ary dia misaotra anareo nanasana ihany koa itafatafa sy didinika ary ataoko hoe milazalaza zany hoe aiza ho aiza tsika zao inona no ataoko hoe bilan azo lazaina amin'ny zao takarivan'ny andro lahady izao. Madame le président voalitra teto amin'ny CENIT moa zay teo dia tena mbola miasa be nareo ary dia tena ny avy any amin'ny province ny tomobile mitondra pli gony be da be tena misy miasa nareo am'izao fotoana zao inona daholo reny pli hitanay reny manahoana araka ny volazanao teo ny bilan ny asa zay vita taorizay fifidianana zay vita tamin'ny 20 oktobra teo. Marina tokoa fa dia miasa andro manalina zany izahay ato amin'ny CENIT ataoko hoe nanomboka ny 24 moa io indrindrandrindra nanomboka ny 20 ny volana oktobra teo ary omaly moa zany dia misy ireo fa misy zany ireo commissaire zay avy namitahiraka iran'ny région iran'ny Madagasikara zay efa tonga eto Antananarivo ihany koa dia nivory zany izahay mijery hoe ahoana ny fomba zany hanatsarana sy hanafainganana ihany koa ny fanomezana ny voka-pifidianana raha ny fifidianana ataoko hoe premier tour zany zay natao tamin'ny 20 volana oktobra teo zany no lazaina androany ka dia ireny fiara zany hitanareo tonga ireny dia misy moa zany ny pli zay ataoko hoe mbola efa vitsivitsy izy amin'ny district zay somary lavitra be zany dia noezahanay alainy hélicoptère zany izy ireny dia alainy fiara moa zany eny amin'ny aéroport Ivato ny fatongavana hélicoptère mitondra ohatra hoe ny avy any Besalampy ny avy any Mentrano Ambatomainty ireny zany no hitanareo tonga teo ireny ary dia misy koa zany ny avy any amin'ny district zay ahafahana tomobily mandeha tsara dia manofa tomobily mitondra ny azy avy any moa zany ireo président ny SRMV ireo mpitsara dia mitondra zany pli avy any amin'ny SRMV mankaty Antananarivo zany ety amin'ny CENIT izy io zany tsy le pli ihany ilay PV ihany no entin zareo fa ireo gony hitanareo zany dia ireo lay bulletin le lazaiko foana hoe ilaina ny bulletin nul sy ny blanc fa ilaina koa le bulletin zay nampiasaina ilaina koa zany hoentina ty Antananarivo ty inona moa ny ilaina an'izay fa dia ngamba fa hitatsika fa misy ny candidat zay nandefa taratasy hoe mba mangataka izy ny mba ijerena an'ireo bulletin zay nampiasaina ireo ka misy moa amin'izy ireny no trievanay satria aiza moa nanaovanao eran'ny Madagasikara zany izay zany ireo entana tonga reo ary araka lazaiko teo dia miasa andro manalina zany zay ato sy ankiato mba azahoany CENIT zany mandray an'le tefinika moka ny voka-pifidianana aingana nefa tsy maintsy jerena ihany koa ny pitsopitsony rehetra satria betsaka amin'ireo antota taratasy na ireo PV reo no misy ataoko hoe fadisoana madinidinika zay tsy maintsy tsy anjaranay moa no manao redressement manitsy kanefa dia anjaranay ihany koa no mba mijery hoe ahoana ny tokony mba azahoana mamaky sy manome ny vokatra marina ny olona zany amin'izay fotoana zay ka dia misy ekipa ataoko hoe anakiroa anankitelo zany ato ao ny ekipa voalohany zany ireo opérateur de saisie io zany dia misy 150 moa ny olona nalainay dia 3 groupe ry zareo reo mizara zany manao tour de rôle zany dia anatin'io groupe de 50 miasa voalohany io dia 2 par région fa ny 6 zany dia ataoko hoe chef d'équipe manao an'ilay validation izay dia ato anatin'ilay trano be indray zany dia ny ekipa ny agent d'exploitation io zany dia taritina chef service ato aminay ato zay fa nazo fiofanana manokana zareo zany no maka le PV mijery azy dia mandany contrôle et validation io zay misy commissaire sy vice président sy ny tenako moa matetika no midiriger an'izany commission izany dia rehefa vita avy eo zany zay vita confrontation ihany koa zany hoe lay vokatra avy amin'le PV scanné no
no niasanay aloha nandritran'izay andro vitsivitsy zay a fa am'izao fotoan'izao zany zay de efa tonga le PV réel tena original de efa miasa am'ireny PV original reny zany zay am'izao fotoan'izao dia mampitovy an'izay vokatra zay ka dia izay zany no ataoko hoe fiasa eto amin'ny senita zay mahavelom-bola araka lazainao satria efa maro ihany zany ny vita rehefa mahatratra enimpolo mahery 63-64% io moa zany zao tsika no ataoko hoe ny tapavitriana ny tahany vita zany aloha ny vita PV ataoko hoe confronté comparé zay fa rehefa tonga zany ny commissaire rehetra dia misy an'io gapy io zany zahay zany hoe ny PV zay tonga zany sy le PV comparé dia niezaka zany ny coach rehetra sy ny commissaire rehetra mizara par province koa dia hijery ary dia anao ny validation directe eo amin'ny informatique zany am'izay fotoan'izay mba tsy hataraiky an'le asa mba azahoantsika zany mamoaka ny voka-pifidianana amin'ny herinandro zany izay ny calendrier senita moa zany dia entre le 2 au 8 novembre zany ny tokony hamoahana an'izay vokatra vonjimaika izay ndresaky ianao tao madame le président hoe mikasika le hoe misy ohatrany tsy fitomombana aresaka be mihitsy zany de resaky hoe tsy fahatomombanina zany fijerinao an'le izy raha ohatra hoe fandinianao azy am'le hoe narovo hoe le zavatra tsy tomombana ataotsika hoe misy faute le irrégularité ina reny mahatonga an'izay voalohany indrindra aloha zany nitoko hoe ny zava-misy moa zany de fantatsika tsara fa ireo membre ny bureau de vote reo zany raha oarina tamin'ny teo aloha fifidianana taloha elabe zany dia fidina eo anivony ataoko hoe ny fokotany zany tamindray mitoraka ty zany le izy anatin'le didy mandalana moa manao an'izay dia tsy fidina fa notendrena ary dia ireo zany agent électoral zany zay solotenany senita eo anivony fokotany io zany de misy agent électoral ray isaky ny fokotany eran'ny Madagasikara ireo zany dia nisy fiaraha-miasa zay nataondry zareo miaraka tamin'ny chef fokotany dia reo zany no nanendry nanome an'izay anarana zay ka izay anarana zay zany dia nentina eo anivony CED dia nalefa taty amin'ny senita moa zany hoe reto ny membre ny bureau de vote dia teo ihany koa ilay ataoko hoe fotoana zay nahasomary nakatso ny raharaha momba nresaka fifidianana reny tokony nanaovanay formation voalohany dia tsy nisy nefa zay formation voalohany zay fa dia formation anankiray ihany zany no nomena an'ireo membre ny bureau de vote ireo ary dia io moa zany no nahatonga anay nilaza foana nangataka foana tamin'ireo ministère ny fampianarana ny santé hoe mba omeo olona avy aminareo zahay hanao membre ny bureau de vote satria ilaina fahaiza manao koa zany membre ny bureau de vote zany ary tsy maintsy mahay manolotra sy mamaky teny ny anylavitra any ambanivohitra zany dia magaga anao tokoa fa dia haindry zareo no mameno an'le PV tena tsy ahitana loatra zany anomalie zany fa ny eto Antananarivo renivohitra azy no tena mahagaga tokoa fa dia ohatrany hoe eto no be an'izay anomalie be dehibe zay ary dia tsy maintsy jerena izay zavatra zay ka izay lazaiko anao teo hoe tsy anjaran'ny senita moa zany ny hoe manao redressement na manitsy fa anjaran'ny senita kosa ny mba manao an'izay concordance izay raha ohatra ka ny total ny voix azon'le olona ohatra 280 total ny azony izy raiky amin'ny telo amin'ny telopolo dia nefa 281 misoratra ao anatin'le PV dia ireny zany no jerevan'ny senita am'izay fotoan'izay hoe atolotra makaiza no ametrahana n'ilay vato anankiray mihoatra zay raha jerena ny isam-bato azon'ilay candidat 280 dia asiana 1 eo amboniny eo tsy fahaizana manao calcul ve sa ina ny anton'izay dia ny anjaran'ny senita moa dia mijery hoe za manokana moa dia efa nilaza tamin'zareo tamin'ny PASEM hoe sao dia tokony omena machine calculé zany ny membre ny bureau de vote mba anaovany zareo calcul am'izay fotoan'izay satria sao dia maika izy nanao calcul dia mety zay ny mahatonga an'izay zany tsy maintsy jerena misy ihany koa ny avilavitra ary zay nanapahana hevitra teo anatrehan'ny assemblée générale tsy maintsy iantsoanay zany na anaovanay enquête mihitsy zay ireo membre ny bureau de vote zay any faritra sasany dia ataoko hoe manao fanahinina am'izay fotoan'izay zay fanahinina zay dia ohatrany hoe mba tsy ekeny lalàna ihany satria zay dia voalazany lalàna hoe le entrave au bon déroulement ary vaton'olona be dehibe no vonoina ao anatiny ao dia manahirana zay zavatra zay maizana zany nefa dia
hoe zany senita zany mianamafy miresaka formation momba ny membre ny bureau de vote ary eto zany momba ny Antananarivo manokana dia efa netiko tamin'ny assemblée générale izy io na tamin'ny lakamisy ary netiko ihany koa tamin'ny sabotsy mbola hoetiko ihany koa rehefa vita ny fifidianana ahoana ny jerena manokana zany ny membre ny bureau de vote eto Antananarivo renivohitra satria maro loatra lay anomalie ary manahirana loatra kanefa dia ohatrany hoe fanahinina ve zay enoko mety tsy izay tokoa kanefa sa ve nisy famporisihana tao tiana honanankorotanana zavatra ohatrany tianana preuven'izay ihany zahay kanefa naizana zany tsy ataoko hoe anasarotantsika zavatra zany rehetra zany fa ny ezaka zay ataon'ny senita zany amin'ny fodinana faharoa sy législative dia ny hoe mba azahoana manao indrometona zany io formation io mba azahoana ireo membre ny bureau de vote mahay zany ataoko hoe maîtriser an'ireo document ampiasainy zareo indrindra le resaka PV zany zay ampiasainy zareo amin'izay fotoana zay ka zay ngamba no zavatra hitanay hoe ozy ianao hoe mety mampisy resabe le izy ataoko hoe tsy de mampisy resabe tsy hoe anova zavatra re izy fa ny anjaranay aty amin'ny senita aloha dia ny miaro ny safidin'ny olona izay mifidy tsy anjaranay ny miaro hoe tia ny tompony candidat azo fa anjaranay zany miaro ny safidin'ny olona mba tsy ho maty izay safidin'ny olona zay ka dia misy ny fiche de concordance io zay ataonay dia manao ny observation am'izay ary io dia valider les commissions de validation et de vérification et de contrôle zay lazaiko anao zay ary asa nataon'ny SRV koa zany dia homenay amin'izay fotoana zay moa zany hoalefanay any amin'ny cour électoral spécial ireo dia inoko fa hahamoramora kokoa ny asa zay miandry ny cour électoral spécial ihany koa amin'izay fotoana zay eo indritsika madame le président le resaka hoe irrégularité mialatsiny fa oatra avianay satria le olona mijery atsika amin'izao fotoana zao zao zay le izy move ireo irrégularité zay hitanareo manerana Madagascar eo dia mety amin'ny teny frantsay ilanatsiny aminao hoe icompromettre le fifidianana hoe tsy nety ny fifidianana tsy izy nareo hoe eo amin'ny ankapobeny misy ny régularité fa mety tsara ny fifidianana iny arasaresina tsara ny résultat fantanina faharoa koa orinan'izay dia hoe matsara ihany ngamba mba hazavainao ho an'ny olona manaraka ny fandarana actualité le resaka hoe ahoana moa zany ny processus le vita le fifidianana dia natao fansambato dia makaiza daholo le vato iny ahoana natongavana iny amin'ny any hoe zao ny valy provisoire zao ny valy définitif ny voalohany angamba ny tiako amafisina ny hoe tsy hoe rehefa tsy zao ihany ntsika nanao fifidianana ka misy an'izany hoe indrokely amina PV zany fa nataloha aza dia misy foana zany tsy fahampiana ataoko hoe traikefa ananany membre ny bureau de vote indrindra ho any ambanivohitra be ihany kanefa tamindray mitoraka aty zany dia tsy zay ny zava-nisy fa ny tanàn-dehibe indray ary ny ohatrany hoe ahitana ny zavatra zay fa ny tiako mba ataoko hoe isariana ny sainy rehetra koa zany ilazana amin'ny rehetra koa dia zavatra positif androany monsieur Radavitson le hoe les bulletins zay natahoratsika ny fomba ampiasana azy dia mahagaga fa vitsy ny bulletin maty noho ny tsy fahaizana fampiasana azy satria raha mba nijery zany ireo bulletin blanc et nul reo dia tena blanc et nul tokoa le bulletin zany ohatrany hoe blanc tsy manana choix zany le olona fa ny hoe tsy fahaizana nanao ale bulletin zany dia tsy nisy zany zay zavatra zay fa araka nylazaiko foana moa hoe tsika minatahotra fa mba moramora ihany ny fampiasana azy raha momba nylay tenenitsika teo hoe misy ny indrokely zay tsy maintsy jerena zay concordance izay tsy manimba n'lay vokatra ary tsy animba ny resaka fifidianana mihitsy nyzany araka nylazaiko anao fa anjara ny senita zany anjara ny SRV manao ny observation izahay mba azahoany cour électorale zany amin'izay fotoana zay mijery ary mijery zany zay fomba amohany an'izay vokatra zay raha lay vokatra zany vita ny fifidianana vita zany ny fifidianana 25 alina dia vita ny fanisambato eto koa zany dia ohatrany somary ataoko hoe tsy malahelo moa zany fa ohatrany mba manaitra ny saitsika vahoaka malagasy ihany indrindra ho atsika ampifidy na dia ny fakana scrutateur tamin'io andro io angeka tena mampalahelo satria raha taloha zany scrutateur zany tsisy resaka fa dia ny délégué ny candidat no manendry dia misy scrutateur io fa na izany dia nitadiavan'ny olona hoe raha tsy misy vola dia zay tsy hanao an'io tena sahirana le membre ny bureau de vote ahita scrutateur satria tsy misy vola
nefa hatram'izay nge zany tsy narovoly ohatran'izany koa le membre ny bureau de vote sasany ary teto Antananarivo no tena nahitana azy malahely ihany ianao raha milaza le membre ny bureau de vote fa nahazo 15 000 ariary taloha manana dossier momba n'izany ahy raha ny ministère de l'intérieur tamin'ny andro 10 000 francs no nalony a ho an'ny membre ny bureau de vote 2 000 ariary zany raha ny sénit teo aloha 5 000 ariary no nameny zareo ny sénita zany a no mba nampiakatra azy hoe zay nitakatra 6 000 ariary fa tsy nijanona tamin'izay ny sénita fa niezaka nangataka hoe mba nangataka tamin'ny sadeko hoe manambola omena ihany nareo a angatahanay fa mba tiana hiampiakarina 10 000 ariary a ny vola ho an'ny membre ny bureau de vote io nilaza moa zareo Afrika Atsimo hoe hanome ny vola io satria ny Afrika Atsimo koa ny tena niona-ko nilazako an'io a hoe meny candidat 15 000 ariary zareo a dia mety ilozany le an'ny bureau de vote dia ny Afrika Atsimo zany laza hoe hanome an'izay vola zay kanefa mbola tsy atao ampelantanan'ny sénita zany le izy a le sarotra nilazan'ny sénita hoe hanome an'izay 10 000 ariary zay satria tsy azo zay vola zay fa dia 6 000 ariary zany a no tao anatin'le budget général ny sénita ka rehefa vita zany le vokatra avy eo amin'ny bureau de vote a dia manao a ny pitsopitsony rehetra zany le membre ny bureau de vote indrindra ny président bureau de vote dia mampiditra azy anatin'le valopy sarbana dia mitondra n'izay vokatra zay a mamonjy ny SRMV nisy lafiny anankitelo zany ny fomba nanaovanay a an'izay ramassage izay ramassage n'ilay vokatra zany ho an'ny bureau de vote izay akaiky an'ilay SRMV ny SRMV zany dia ilay section de recensement matériel de vote io zany dia vomera manokana io zany a zay ratsana manokana ho amin'ny eo anatin'ny membre ny CED io zany dia ny président io dia mpitsara magistrat zany zay membre ny CED ihany eo anivon'ny district zany a dia misy an'io SRMV io a 119 manerana ny Madagasikara ho an'izay olona bureau de vote akaiky le SRMV zany dia mitondra mivantana aniny vokatriny makany amin'ny SRMV zany a olona anankitelo ny président fokotany ny président bureau de vote ary lay agent électoral zany zay neny mahatonga anay ny teny foana hoe misy fokotany nge ka natao mise à la disposition ny sénité ary misy indemnité manokana natokanay ho an'ny chef fokotany mety kely ngambany fiveran'zareo an'izany kanefa zay no ao anatin'ny lalambolan'ny sénita satria ny fanjakana ny mandohan'izay ireo zany manatitra azy mivantana eny ho an'izay toerana lavitra ny SRMV zany a dia iny moa ny PASEM no nandoha azy izany hoe ny président ny SRMV zany no manome midélégué pouvoir ho an'ny membre ao aminy maka an'izay vokatra zay fa raha omby tomobile zany lay olona anankitelo dia mandeha tomobile zareo makaty amin'ny district zany fa ilay président zany manome délégation dia avy amin'ny alalan'iny no azahoan'le membre maka an'le vokatra makaty amin'ny SRMV ihany koa ary dia nanofa tomobile zany tamin'izay fotoan'izay ny PASEM nitondrana le vokatra ny fahatelo zany dia le toerana lavitra be a ohatra fotsiny aty Breville dia alaina ny vokatra any amin'ny fokotany maromaro a bureau de vote maromaro commune maromaro a dia nalaina hélicoptère reny ary dia tsy afeniko fa ny hélicoptère zany dia ny avinaka le vokatra tany dia nandeha teto Antananarivo aloha nanao kérosène zay vao nakany Saratanana nanapitra an'le vokatra ohatran'izay koa nakany Sambava misy toerana koa any a dia tsy maintsy maketo Antananarivo izy avy any Sambava manao kérosène zay vao mandeha makany amin'ny toerana misy toerana vitsivitsy zany eto Madagasikara ananantsika an'izay eo 183 bureau de vote eo sarodalana be ireo nefa dia nisy fahatarana tamin'ny fahazahoantsika n'le hélicoptère satria io le nangatahana tamin'ny sadek nefa dia mbola tsy niditra ao anatiny kitapo-bolan'ny PASEM le volan'ny sadek fa ny tao amin'ny PNUD zany a madame Fatima Samoura zany no efa ny avancé nazahoantsika an'ireo hélicoptère roa moa tonga voalohany a dia ny telo zany a tonga taty aorina zay amin'izao fotoan'izao zany reo hélicoptère reo a dia maka ny vokatra any amin'ny district indray a toy ny any Besalampy ny any Ambatomainty ny any Maintirano a dia hoentin'ny hélicoptère indray miakatra eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao zay zany no nampiasana ny hélicoptère ohatran'izay zany le vokatra tonga ao amin'ny SRMV indray izy a dia mijery an'ireo atota taratasy reo ary dia misy an'ilay fiche de vérification et de recensement zay zany a matériel ny SRMV a efa misy modèle nalefanay io dia mijery izy hoe izay asa ataonay lazaiko anao teo zay zany dia asa efa nataony zareo tany koa mijery le concordance zay izy fa mitaty amin'ny sénita moa zany noho n'izay nahazo an'le PV scanné no nanao an'le asa tokony natao ny SRMV fa rehefa tonga zany le PV réel amin'izao fotoan'izao dia efa mijery an'iny fiche iny zany a
izahay zay natonga nlay fiovanasa atao aminay zany nanomboka omarsy androany iova ary andeha oaingana kokoa satria tonga de fa le PV sy le asany tao le CRV zany no diminay de tonga de manao ny validation zay zany izahay aty amin'ny Senita avy any amin'ny CRV zany le vokatra de makaty amin'ny Senita ohatra ny taloha ihany hoe nandeha tany amin'ny intérieur izy de nakaty amin'ny Senita ary de niezaka zany zay tato amin'ny Senita nanome vokatra par bureau de vote par district ary par région ny par bureau de vote moa nisy ny indro kely tao amin'le sitena iny dia efa miverina moa izy amin'izao fotoana zao de ezaka zany zay andefa angamba mino androany alina na rapitso de andeha ao amin'ny site ny Senita zany ny par bureau de vote amin'izay fotoana zay mba azahoany le candidat zany mametraka satria manana délai koa izy hatramin'ny latsinainy ametraka ny atota-taratasy atota-taratasy nady moa zany raha ohatra tsy afa-po izy zany ametraka azy any amin'ny cour électoral spécial zany amin'izay fotoana zay raha misy ny tsy fahafa-po raha manao confrontation zany zareo amin'ny PV fa zany aloha zany de tiany metoky an'le candidat hoe ohatrany le PV azony zareo any raha tsy ny falsifien'ny olony zareo dia mino zany fa zay atao amin'ny Senita dia manao zavatra anatin'ny mangarahara tanteraka ary ireo candidat zay tonga aty ny représentant dia omenay par clé USB zany ilay résultat par bureau de vote izay fa ny any amin'ny site zany aloha amin'izao fotoana zao dia nalefanay ihany par district sy par région fa hoe zahantsika alefa par bureau de vote ary de ozy hoe anatin'ny mangarahara tanteraka zany nanaovan'ny Senita zany ary de hitatsika rehetra le izy tsy hoe varavarana mity fa varavarana mivoa ny fohy fotsiny no ataonay ngambany amin'ny toerana misy an'ilay informatika mba hialana amin'ny zavatra manahirana ary misy ary atao amin'ny opérateur de saisie zay nanao zavatra tsy mety ary hita amin'le contrôle deuxième contrôle le izy dia najanona liaka izy ary ho antsona moa zany ifampiresaka mihitsy hoe ina natonga azy nanao an'izay ary rana ave fahatsona tsy nave zany rehetra zany dia misy contrôle premier contrôle deuxième contrôle mety amin'ny Senita ary misy confrontation zany hoe le PV réel zany amin'izao fotoana zao tonga sy ny PV scanné dia manao confrontation an'ireny zany zay an'ireny résultat ireny vita zany ny atao amin'ny Senita mivoaka ny vokatra zany vonjy maika dia ho alefanay any amin'ny cour électoral spécial ny cour électoral spécial ihany zany no manana fahefana zany meny lalàna fahefana anao le redressement raha ohatra ka manana an'izay redressement zay atao zareo manao rectification zay dia anjara ny mamoaka ny voka-pifidianana raikitra rehefa mifarany fanenay moa zany dia ny voka-pifidianana vonjy maika fa ny assemblée générale ny Senita zany no nanapaka hoe alao mba aleo sika mba hanome voka-pifidianana vonjy maika apahana satria raha tsy nanome voka-pifidianana angamba zay angamba dia betsaka ny resaka saika nandeha manome aza zay betsaka ny resaka mandeha misy an'izany candidat tonga aty aminay miraka amin'ny folo sasany alina dia maheno ny izy fa mangalatra zay ato dia rehefa mahity izy ny fandehan'ny asa ao dia miaiky izy hoe ay ve tena mangarahara tokoa ny zavatra ataonareo ato ka zay zany dia manome toky ny vahoaka ny mpifidy fa dia ny arova ny Senita dia zay vokatra zay satria ny vahoaka malagasy mpifidy no tompo safidy ary anazy ataoko hoe anazy ny fahefana androany izy no ifidy ny olona tiany hitondra ny firenena ka dia anjaran'ny Senita mijery hoe ahoana mba tsy afaty izay safidy izay fa any cour électoral spécial indray no mamoaka ny voka-pifidianana raikitra ny farany iny efa mazava tsara zay madame le président fa izao kosary za zany eto misy tena ny vahoaka sy ireo candidat ny résultat provisoire zay efa hitahita ihany izy amin'izao fotoana zao Mitroviny io no vitanareo tanteraka io zany ary faramanaraka an'izay hoe le candidat le tsy matokitoky hoe afaka makaty mihitsy en personne raha te hijery izy sa hoe afaka maneraka ny olona nisy hoe izy mihitsy ka afaka mise déplacer aty aminareo mijery an'izay valim-pifidianana zay momba n'ilay ataoko hoe résultat provisoire zany raha ny voalazan'ny texte moa zany dia ny hoe ny arrivé ny dernier pli manomboka eo ny 10 jours omeny lalàna ny Senita zany kanefa ny azana zany dia itsika nanana an'le PV scanné zany zay tonga taty amin'ny Senita zay nafany Senita efa niasa nanomboka tamin'ny nazahoana an'ireny PV scanné ireny ka noho n'ilay elanelana ihany koa amin'le deuxième tour izay no nahatonga ny Senita hoe naka an'le défi hoe 3 andro dia tokony ho tonga eo anivon'ny SRMV ny vokatra rehetra dia zay moa ataoko hoe tratra angambany 2% na 1% angambana 2% misy tratra tamin'le 3 jours satria le teneniko anao le avy aty Breville dia sy maintsy mankaty Antananarivo zay vao mankaria teo koa le fatarany le hélicoptère zany
nefa naizana zany am'izao fotoana zao zany de efa eny anivon'ny CRMV ary efa tonga aty Antananarivo zany reo PV réel ireo angambany ataoko hoe district vitsivitsy sisa le district sasany moa le lazaiko hoe mbola hoentina hélicoptère dia angambany district efatra na 10 sisa zay efa eny an-dalana am'izao fotoana zao zany makaty Antananarivo ka ny ezaka ataon'ny Senita zany androany raha ny calendrier ny Senita zany dia entre le 2 au 8 novembre zany no tokony amoanay ny vokatra vonjimaiky fandaza ihany moa zany tamin'ny gazety ngamba ny hitantsika niarana hita hoe farafahaelany zany dia le 8 no novembre zany no tokony amoan'ny Senita ny voka-pifidianana vonjimaiky raha ataoko hoe tsy misy ny sampony ka ny assemblée générale anay moa lakamisy na omaly ary dia mbola niresaka an'io ary tazominay zany aloha am'izao fotoana zao hatramin'izao ny hoe vendredi amin'ny telo ny tokony amoanay an'izay voka-pifidianana izay vonjimaiky izay zay no mahatonga anay zany ny coach rehetra zany am'izao fotoana zao ny commissaire rehetra zany am'izao fotoana zao dia zay momba ny angavy mba nareo lehilahy kosa ny miasa hatramin'maraina fa mba velao zay vehivavy mba miasa amin'ny atoandro ka dia miara-misalaha zany coach rehetra ijerenay hoe misy gap zay ao dia enjena zany io gap io mba ho tafafoaka mba azahoantsika zany mamoaka an'izay vokatra zay farafaelany ny zoma fahavalon'ny volana novembre izao dia ozy ianao teo hoe hovaza ihany ve zany ny candidat ozy ianao hoe ahoana ny ataon'ny candidat raha ohatra ka tsy afa-pona te hijery izy tena malalaka ny aty amin'ny Senita ary zareo manana badge tafiditra zoma tsara aty amin'ny Senita mihitsy ireo ny akamaroany zareo moa zany de mandefa ny représentant izy makaty ary tena mahazo vokatra mihitsy ireo ny par bureau de vote moa zany tsy ho vitanay sur papier fa dia alainy zareo par clé USB iny fa ny national zany no azonay omena sur papier andry zareo eo ny national iny fa zareo zany de tena malalaka ny atongavany zareo ty ary zay tena miinvite andry zareo hoe tongava mijery hoe manao ahoana le asa atao aty satria zay de tsy manao asa miafinafina mihitsy ary fantatsika tsara fa fifidianana ivoana amin'ny crise ny fifidianana ataotsika ary zany fifidianana mivoana amin'ny crise zany saripady sy sarotra satria de fifidianana tsy maintsy atao anatin'ny mangarahara fifidianana atao marina ihany koa ary fifidianana ezana zany zay atao rehetra mba angarahara tokoa mba azahoan'ny candidat ataoko hoe hanaiky an'izay voka-pifidianana mivoaka eo zay satria izay zany no zay no safidy n'ilay vahoaka Andriamanjaka o za fiteniko zay foana moa dia izy ny tompony androany nomena azy naverina aminy zany ny fahefana dia izy ny tompony androany ka dia zay zavatra ataonay rehetra ato zany dia anaty mangarahara ka zay dia tsy mandary ny candidat zay ho tonga aty am'izao fotoana zao fa raha ny fahitana zany aloha levatora David dia hoy za hoe raha ny fahitantsika ny voka-pifidianana zay tonga am'izao efa atao hoe asasa manila no vita zao dia mahita ihany zany fa irona makany amin'ny deuxième tour tsika teo moa nataontsika hoe éventuel le izy kanefa mino zany fa zany hoe premier tour de mahazo zany angambany mety tsy misy amin'ny tindray mitora ty fahitako hoe fa mirona makany am'izay deuxième tour zay ro zany ny fahitana ny voka-pifidianana zay azotsika io raha fijerinao zany madame le président de hoe hovotana ihany zany ny calendrier électoral le tikandro fifidianana zay natao mikasika ny premier tour sy deuxième tour sy législative ary faharoa manaraka kan'izay ahoana indray ny fomba hiatrihanareo Senita le fifidianana ho avy amin'ny ratification ny deuxième tour zay miaraka ampiarahany législative tsy ho sarotra ho an'ny malagasy be io fifidianana io fijerinao azy raha ny donc hoe daty deuxième tour zany no anotanitsika androany lazaina hoe hovoatazona sa tsy hovoatazona dia inoko zany fa tena hoe voatazona io ary zay koa no miandry atsika rehetra ary tsy ny Senita rery fa aloako angambany hoe itsika voaka malagasy rehetra dia andao ho saro-piaro mba hitazona an'izany daty fetrandro zay napetratsika izany ka azahoantsika zany manomana ny deuxième tour présidentiel raha misy moa izy tsika teo zay foana moa atao éventuellement mais raha ny fahitana misy am'izao fotoana zao zany dia za zany mahita hoe irona am'izay deuxième tour zay tsika fa io moa mbola tsy tonga daholo tsy hoe tsy tonga mbola tsy vita daholo ny vokatra rehetra kanefa ny zanasany izy fa zay no fahitana azy ny faharoa dia io zay anao hoe sarotra ve ny élection jumelé io zany dia mbola veriko foana ohatran'ny le bulletin teo hoe natahotra tsika nampiasa azy nefa haitsika ihany ary tena nafinaritra dia nasehotsika n'izao tontolo zao
fa voalohany indrindra vonona ny malagasy hifidy ary faharoa mahay mifidy ny malagasy zany hoe hay ny mampiasa an'izany bulletin tokana izany fa tsy hoe le nampitahorana hoe tena tsy mahay ninninona antsika ka dia mbola veriko ihany koa fahatelo ny hoe haitsika koa ny manao fifidianana jumelé izany na miaraka izany izahay moa zany tamin'ny fanapahan-kevitra nataon'ny assemblée générale fa omaly dia hijery hoe na ny urne na ny PV dia hisy ny fanavahana zay ataonay azy hoe ho asiana soratra eo amin'ny urne hoe urne présidentielle urne législative sao dia latsaky ny olona législative indray rehefa somary reradreraka ny membre ny bureau de vote tsy mahita ary ho ampianay bebe kokoa ny membre ny bureau de vote iampy zany ny membre ny bureau de vote fa tsotra ny isa teo ny fahatelo dia ny PV zany amin'ny fotoan'io dia hisy kolera roa différent zany ho an'ny présidentielle sy ho an'ny législative zay zany no tapaky ny assemblée générale zay metinay amin'ny imprimeur moa mba azahoany zareo manavaka an'izay fonon'ilay PV zay zany ny fanomanana manaraka an'izay koa moa zany dia hisy ihany koa ny échange d'expérience zay ho ataony senita zany amin'ny voalohan'ny volana décembre iarahanay miaraka amin'ny OIF satria nangatahanay tamin'ny OIF moa io hoe mba omeo traikefa izay échange d'expérience ohatra n'izany fomba fanaovana élection jumelé any amin'ny firenena hafa marina moa ny tenako moa dia fanahitana izany satria fa maromaro ny firenena zay natrehako fa ho an'ny namana rehetra zany mba azahoanay manome formation ihany koa andreo raha tsy mangaiky anay amin'izay fotoana zay ka dia efa hiesaka zany ny senita hiditra amin'izay ary izahay moa dia tapaka ihany koa fa anao regroupement reo président CED sy ny président CER anay rehetra ho ampiakarana ty Antananarivo anaovanay bilan hijerena hoe inona no tokony ho atsaraina tamin'ny zavatra teo manao zavatra tsy mory ianao tsy afaka hiteny hoe tena parfaite à 100% zavatra natao ary tsy misy fifidianana eto ambonin'ny tany angamba ny tena hoe parfaite zany fa tsy maintsy misy zavatra indro kely foana kanefa izay zavatra zay zany no jerevany senita androany mba anatsaranay an'izay fifidianana ataontsika amin'ny faharoapolo ny volana décembre zay inona no fipetra ho raisina dian'izao ary anisan'izay zavatra zay moa ny takianay androany raha resaka liste électorale io fa iny no ataoko hoe nampisy resa be ihany koa nefa tsy nresantsika fa raha ho fitiniko vetivety fotsiny ny tapa-kevitra ny assemblée générale dia ny hoe manangona n'ilay carnet eny anivon'ny fokotany zany zay am'izao fotoan'izao ka dia hiangavianay zany ireo fokotany rehetra zay mbola manana n'le carnet na ny agent électoral ihany koa mba haka n'ireo carnet rehetra na misy anaran'olona izy na tsy misy anaran'olona na vierge zany ho alefa ny any amin'ny centre informatique de district na omeny ny CED zany reny carnet reny mba hijerevanay firmarina ny olona voasoratra tokoa tao anatin'le carnet zany ka tsy voasoratra tao anatin'ny liste électorale eo ihany koa zany ireo karatry ny mpifidy ny karatry ny mpifidy zany zay be dehibe indrindra teto Antananarivo teto zay tsy nozarainareo dia miangavy zany izahay ireo chef fokotany sy ny agent électoraux ihany koa mba anomeanay zany firmarina ny isan'ireo karatra tsy voazary ireo ary dia mba angataka an'izy ireo indrindra ny membre ny CEC sy ireo structure d'appui ny chef ny agent électoraux sy ireo chef fokotany maheno moa zay androany fa ny chef fokotany dia mangataka ny senita hiala zany moa zany dia tsy fantatra hoe avy aiza moa no inona moa zany fa efahany zay chef fokotany mangataka an'izay hialany senita izay inona ny antony ary izany maniraka azy satria misy maniraka zany olona zany ary fantatro fa misy maniraka ry zareo kanefa okare mba i Madagasikara no jerena fa tsy tombontsoan'olona raina roa androany ka ianareo chef fokotany no lehibe ny fitondram-panjakana eo amin'ny toerana misy ianareo ka ianareo dia miara-misalahy ihany koa ary tsy tokony hanao politika amin'izao raharam-pifidianana zao satria ianareo dia anisan'ny mikirakira mizaran'ireo karatry ny mpifidy ireo ka tokony ho zaraina zany le karatry ny mpifidy ka tokony homenanay firmarina ny isan'ireo karatry ireo raha ohatra tsy hizara moa zareo dia mangataka ny agent électoraux zay mba haka an'ireo karatry ireo amerina azy na anisa azy any amin'ny chef ny any amin'ny CEC zany mba hijerena ary angataka an'ireo chef secteur izay iara-iasa aminay indrindra eto Antananarivo manokana amin'izay fotoana zay ny fomba hizarana an'ireo karatry ny mpifidy zao fa za matoky fa le olona milaza tsy voasoratra ireo dia no nisy nazo ny karatry ny mpifidy fa voasoratra ireo olona ireo
ka mijery an'izay zany zay ary zay koa manao confrontation am'izao fotoana zao le arrêtage tamin'ny 7 avril sy 9 octobre teo mba azahoantsika zany mijery hoe ahoana ny fomba anaovana an'izay amélioration eo anatin'ny liste électorale zay ka ohatrohatran'izay zany tsisy liste vaovao tsisy liste vaovao ny mamoa liste vaovao iny zany no tsy azo atao hoe anao recensement vaovao iny le mampisarisa be moa tsy fahazahoan'ny olona azy kanefa tsy misy zany le hoe anao recensement vaovao e fa ny article 31 dia milaza hoe omis izy ary le omis aminay zany amina mampitsara ana ny omis dia ilay olona izay efa nanomboka nanao ny ataoko hoe inscription fa tsy tafiditra tao anaty liste ka izay olona zay nefa dia fitsarana ihany no mamoaka didy zany azahoana mampiditra azy ao anatin'ny liste ny mpifidy amin'izay fotoana zay ka izay no mahatonga anay maka an'ireo carnet ireo mba azahoanay satria gaga ihany moa anao mahita ny olona manome pourcentage na izay ty amin'ny selita aloha tsy afaka manome pourcentage satria tsy fantatra marina ary firy ny olona soratra tao anatin'le carnet amin'izao fotoana zay kanefa itsika moa dia efa mahita hoe efa plus de 60% amin'io liste ny mpifidy io ny électeur voasoratra zany amin'izao fotoana zao no ny fidy nefa mbola asasaky nilay 20 000 bureau de vote no vita ka dia oza hoe efa vokatra tsara nge zany vokatra tsara zany ary manantena fanidisadisa sy ny zavamisy amin'ny sefokotany indrindra hoa ny sefokotany eto Antananarivo satria eto no ahitana an'izay zavamisy zay dia manantena fa ijery ny Madagasikara ry zareo ary ijery hoe ahoana ny fomba ataontsika miaraka mba amoahantsika ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy ankehitriny zao ka dia misy ny indemnité manokana omenany zareo reny ka dia mangataka ny fiarah-miasa amin'ny zareo tena zay fotsiny analamanga ihany efa mamaraparanazy tsika madame le président zany am'tidiny misaotranao ny fanazavana tsy napozin'ny olona ny mpanaramaso indrindra natany velona eto Madagasikara mpanao politika be dia be ny hoe tena tsy nanapoana iny talapavitriany malagasy iny enao ve mba ahoana fitserinao azy ary mba hoe afatra farany ny mpijerynyity fandarina actualité ity madame Béatrice Atala tena marina tokoa ny voalazanao satria dia tena voamaraina ary za moa zany vo andro talohan'io 25 io dia rehefa nahita ny olona rehetra zay taraina sy ny antsoantso taty hoe nikaratrinay dia efa nahatsapa sy nahita hoe tena vonay ifidy zany ny vahoaka malagasy ka dia zay nahatonga anay nanao antso foana hoe na tsy nahazo an'le karatry ny mpifidy ary ianao dia afaka mifidy amin'ny kara-panondronao rehefa tafiditra ao anatin'ny liste ny mpifidy ka dia voamaraina dia feno tokoa ny bureau de vote rehetra ary tsy teto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara ny teto Antananarivo aza teo amin'ny sivy teo dia somary nisaviritaka ny bureau de vote sasasasany satria feno tampoka ilay urne zany dia niantsoantso taty aminay hoe meo urne dia soa fa nisy an'izay urne ataoko hoe stock de sécurité ihany taty amin'ny senita zay nalefanay fa dia nanao antsoavo zay hoe misy règle ao dia somary tsindrina règle dia somary agnotsakotsana kely dia tafiditra ihany satria mahazaka 18 litres zany ireny urne ireny zany manaprofo zany fa vonina ny malagasy vonina hiala amin'izao zavatra toerana misy atsika zao atsika vonina hitondra zany ny anjara birikiny mba amahana an'ilay crise ka dia eto zany dia misaotra ny mpifidy rehetra ny vahoaka malagasy nanana an'izay ataoko hoe farisiana ary tampitoniana tanteraka no miatrehana an'izay fifidianan'izay ary misy olona anankiray zay aza nilaza tamiko hoe tena plaisir mihitsy ozy ny filaharana teny amin'ny bureau de vote tamin'ny fotoana io fa dia tonga teny ny mpianakavy dia mikotrany hoe klasany korana ka zay zavatra zay dia mbola ataontsika ary mbola manentana atsika vahoaka malagasy amin'ny faharoapolo ny volana desambra izao fantatra fa efa fety io kanefa dia manentana atsika rehetra mba hitonga mbola hihoatra n'ilay fahatongavatsika teo ny fahatongavatsika rehetra amin'io ary ny selita moa dia hiezaka ny hoe ahoana ny fomba ijerentsika anamoramora ny ary ampalakilaky kokoa ho anareo zay be électeur ny fomba fifidianana amin'ny fotoana io fa dia sady fifidianatsika ny filoham-pirenena zay hitondratsika io raha misy ilay deuxième tour ary faharoa ny olona isolo tenatsika ihany koa eo anatrehan'ny parlement eo anatrehan'ny zay député zay solo mavambahoaka zay zany dia olona isolo atsika andeha oiraka ary andefasatsika ny taraina sy ny alahelotsika ka mba hijery atsika zany io olona io ka dia
mbola manentana atsika rehetra ihany koa andeha fidy ary dia mbola mamerina ny fisaorana anareo rehetra ary mbola misaotra ihany koa anareo membre ny bureau de vote rehetra ianareo chef fokontany rehetra nanao ny ainareo tsy ho zavatra tokoa inareo a tamin'ny fanampiana ny senita fanampiana an'ireny olona rehetra tamin'ny fifidianana farany teo iny a ary indrindra ho anareo ratsy magaiky ny senita rehetra dia mbola manantena antsika anome bebe kokoa ny za asa ataontsika amin'izao fifidianana fiodinana faharosy legislative izao satria dia averinay foana le fanetanana zay ataonay hoe manandanja ny safidinao a manandanja ny safidiko ary manandanja ny safiditsika rehetra zay nasehotsika hoa eran'izao tontolo zao satria tonga teto ny mpanao gazety eran-tany a dia nahita fa tampilaminana tokoa no nanatanterahantsika n'izany fifidianana izany ka dia mbola manentana anao a ary vahoaka mpifidy ary vahoaka malagasy androany hoe amin'ny faharoapolo ny volana desambra mbola ho asehotsika n'izao tontolo zao ny fahaizantsika mifidy ihany koa dia misaotra anareo ihany koa nanao ny fandaharana amin'izao fotoana izao androany izao. Misaotranao zay madame le président Béatrice Atala zany zay filohan'ny senita ary dia misaotranao nanaraka ny fandaharana androany alady moa zany raha nivokatra hitanay eto amin'ny maternité-ntsika dia tena andeha ho any amin'izay dingana faharoa zay tsika second tour zany ary dia hitanareo ihany olenara le candidat ny voalohany sy faharoa tsy teniniko eto zany satria ty fandarana ity dia fandarana ho any senita so dia afangaranareo fa aveo fa amin'ny vaovao izy dia hitanareo izy moa zany le ireo candidat zay heverina fa ifanandrana amin'ny dingana faharoa zay ary noela topilasy topivavy dia misaotranao ny fidiny fahita lavitra madelia ka manaraka ilaitsika io. Akoatra ny fiarabana ny vahoaka malagasy tamin'ny fandraisany anjara tao anatin'ny filaminana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana voaloha dia nambarany États-Unis tao anatin'ity fanambarana nataony fa izany fifidianana manatantara izany no dingana voalohany makany amin'ny fiverenana amin'ny fitondrana demokratika eto Madagasikara. Mampirisika ireo manam-panafihana malagasy ihany koa États-Unis anao izay azona antoka fa mirindra araka ny tokony ho izy ny fanangonana ny voka-pifidianana ary hamoaka vokatra ekeny rehetra. Efa ela loatra ny vahoaka malagasy noho ny jalo noho ny faharavana ara-tsosialy sy ara-toe-karena nateraky ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010. Mendrika azy ireo ny azo mpitondra voafidy izay hitondra ny etaeta amin'ny vahoaka. Mbola nampiseho ny fahavonona ny ara-iasa ny vahoaka malagasy États-Unis ary nanambara fa izy no mbola mitana ny toerana mampamatsy vola mivantana misongadina indrindra ho an'ny Madagasikara satria saika mahatratra $70 tapitrisa ny fanampiana tolony nandritra ny taona 2012. Fanampiana izay nafantoka tamin'ireo fandaran'asa ho an'ny fahasalamana sy ny fanajariana ara-tsakafo. Na tsy ny manaiky ny fitondrana ankehitriny aza ny États-Unis dia ekeny kosa fa maro ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy ary mezaka mameno izany izy ireo. Raha nivokatra navoakan'ny senita tamin'ny 10 ariva farany teo dia mbola mijanona ny candidat Jean-Louis Robinson larina fahatelo amby telopolo no mitarika vaty misa 7,707 sy fito hetsy no azony izany hoe 5,7 ny vaty manakery. Faharoa kosa ny candidat Era John Ramampiana izay nahazo vato 5,7 sy 2,4 hetsy izay manome ny salanisa 4,70 faingo 7,7 ny vaty manakery. Fahatelo kosa ny candidat Ajo Andrena Narvelo nanana vato 7,7 sy 7,4 hetsy ary manana ny salanisa 5,4,7. Manaraka azy amin'ny larina fahaefatra ny candidat Roland Ratsiraka manana salanisa 7,20 ny candidat Camille Vital kosa ny fahaefatra manana isam-bato 9,30. Raha nita tamin'ity androany ity dia efa tonga ny anivon'ny senita ihany koa ny PV tena izy avy amin'ny SRMV manerana Nosy hatramin'ny androany 2 Novambra dia ny 2,20 ny fitantanana an-tsoratra ary no efa tafiditra ao amin'ny solosaina. Raha nambarany teo anivon'ny senita ihany dia ho vita ara-potoana ny fanangonana ny vokatra ary vinavinaina ato anatin'ny herinandro voalohany volana Novambra no hivoaka ny voka-pifidianana vonjy-maika avy amin'ny birao mpanatam-bato rehetra manerana Nosy. Fitarainana fito momba ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo no voarain'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana hatramin'ny androany Sabotsy raha nitatitra avy eny Ambohidahy. Amin'ny fitaraina ireo dia candidat ny iray ary tsotra kosa ny enina. Ny candidat Pierre Rajonarvelo ary izay candidat Rafa Valomropolo natolotry ny antoko MDM nametraka fitarainana teo anivon'ny CES.
Ny alarobia teo no nametrahana izany ka anisan'ny fitakiany antoko-ty ny tokony isin'ny fampitoviana ny fitantanana antsoratra eo ampelantanan'ny délégué ny candidat sy ny voarain'ny senita ny CES izay rafitra roa mamoaka ny vokatry ny fifidianana. Raha ny voalazany lalàna dia ao anatin'ny 10 andro aoriana ny fifaranan'ny fandatsaham-bato no ahafahana mametraka izay fitarainana izay, izany hoe ny alatsinainy 4 novambra izao amin'ny 10:00 no fempotoana farany andraisana ny fitarainana. Ny mpifidy izay voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ary nandray anjara tamin'ny fifidianana ihany koa no afaka mametraka fitarainana mikasika ny zotry ny fifidianana izay na ny voka-pifidianana. Manana fahefana anao fitarainana na anohatra voka-pifidianana ihany koa ny candidat na ny déléguén'izy ireo na ireo mpanara-masony fifidianana fieto an-toerana. Araka ny lalàna dia mandritra ny fanomezana ny vokatra ofisialy no mamoaka ny fanapahakevitra momba ny fitarainana voaray eo anivon'ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana na ny CES ary amin'io vao ahafantarana na misy ny mpandatsaham-bato iray na tsy. Ankoatra ny fandraisana ny fitarainana momba ny fifidianana moa dia mijery sy manao fanadidina ny PV mirakitra ny voka-pifidianana amin'izao fotoan'izao ihany koa ny asan'ny CES. Raha ny voalaza dia fitantanana antsoratra avy amin'ny birao fandatsaham-bato misy 8 no voarain'izy ireo hatramin'ny androany. Tsy mena mitahy amin'ny avy any ivelany fa manana tanora mahay sy avaram-pianarana isika eto Madagasikara. Aprofon'izany ny fikarohana izay ataon'ny mpianatra iray avy eo amin'ny Institut Supérieur IESI etsy Anjanahary afovoany. Fikarohana mifandraika indrindra amin'izao toerana rahapirenena izao izy ity, fifidianana elektronika ary ara-masony solosaina na ny vote elektronika assisté par ordinateur izay mofo no loha hevitra nitondran'izany. Tonga nanao an'ity fikarohana ity moa izany dia fantatsika fa amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny fotoanan'ny vanim-potoana fifidianana ny eto firenena dia mba ohatrany hoe mitondra ny anjara birikina ihany koa izany izay tanora hoe izay tanora koa mba mahavita anazy. Tsy hoe tsy mena mitahy amin'ny zavatra vita avy any ivelany izany ny zavatra vitantsika malagasy. Sady ity zavatra présenteko androany ity izany dia misy point lehibe izany hoe ny fampiasana ny ataontsika hoe carte d'identité nationale izay biométrique moa izy amin'izao fotoana izao misy an'ity code barre ity. Izany hoe amin'ny alalan'ity indray izany no ahafahantsika manao identification na électeur any amin'ny bureau de vote fa tsy ohatra mahazatra hoe zavainao anaty liste lava be ny anaran'ny mpifidy, numéro any jerena hoe ao ve sa tsy ao. Amin'ity izy ao anatin'ilay seconde fotsiny dia efa vita ilay izy, tsy ela be. Fa électronique assisté par ordinateur, ny zavatra ataony iny zany dia tsy mila carte izay mampijaly antsika io intsony ny mpifidy fa manana hoe carte électorale électronique dia amin'ny alalan'ny détecteur lecteur de code barre moa nampiasainy ity dia ahafahana zany m'identifie an'ilay olona avy hatrany izy ilay olona hifidy aiza ny toerana misy azy ifiry ny numéro any dia amin'izay fotoana izay zany na dia tsy manao signature ary izy dia efa tonga dia hita daholo momba anazy rehetrarehetra. Rehefa identifier ilay olona zany dia miditra amin'ny processus na vote amin'izay izy dia eo amin'izay izy misafidy izay olona tia hofidiana amin'ny alalan'ny informatika ihany koa ka vao une fois zany vita ny fifidianana ka valideny iny dia enregistré any anaty base de données iny izay miampita avy hatrany mankany amin'ny banken'ny ministère amin'ny fandisam-bato. Raha vao afaka vita ny fifidianana ataony dia tsy afaka mifidy intsony izy satria désactivé zany ny processus de vote anana n'ilay olona zay mpifidy. Tsy mila encre indélébile intsony zany amin'izay fotoana izay fa vao une fois fotsiny izy mivote dia efa tsy afaka mifidy intsony izy. Zay avantage faharoa. Avantage fahatelo vao du moment izany manao ilay fifidianana dia efa comptabiliser ny voix izay fidiny ho an'izay candidat safidianana. Tsy mila miandry ray volana na herinandro intsony zany fa fantatra eo amin'ny eo ny résultat an'ilay vote dia afaka tonga dia publiena zany ny résultat en scrutin. Fantelo no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia afaka manao vote à distance izy par voie web. Izany hoe na any Diego ilay olona amin'ny fotoana io kanefa tokony hifidy atao Antananarivo dia afaka miparticiper amin'ilay vote izy zany satria efa mandeha en réseau ilay izy par voie web. Ka dia amin'izay fotoana izay na any ampitan-dranomasina ary izy tsy maninona mihitsy zany, tsy mila maka ordonnance any amin'ny tribonaly, tsy mila mijery intsony hoe timolity ve sanatria efa nisazy ka tsy afaka mifidy intsony fa dia amin'ilay identificateur na électeur fotsiny zany dia tonga dia hita avy hatrany no momomba an'ilay olona dia afaka mifidy izy.
dia comptabiliser avy hatrany nyvoatzay ataony raha ny nambarany taleny sekoly dia mpampianatra matianina sy maninahitra-kefa no mandraikitra ireo mpianatra ka ahafahan'ny institut supérieur izy mahazo vokatra mivangana toy izao fantatra fa ny 5 novambra moa ny fidirana manaraka indray ny antoerana raha ny fisoratana anarana dia efa misokatra isan'andro eny anjarahary avoany. Vola maherin'ny 20 tapitrisa ariary norobain'ireo jiolahy miisa 7 tany amin'ny distrika Miarinarivo ny 30 volana oktobra teo. Nanao ny fanenjehana mialony miaramila roa avy amin'ny lalam-pirenena voalohany. Nisy ny fifampifirana teo amin'ny zandary sy ireo jiolahy ka jiolahy miisa 7 no maty tamin'izany. Ny iray ny tolo-batana izay zandary kilasy faharoa efa voaroaka tamin'ny taona 2014 noho ny désertion mitondra ny anarana hoe tank. Ny roa tamin'izy ireo kosa dia voasambotry ny fokon'olona. Androany zany tokony tamin'ny 7 maraina dia nandray antso ny tao amin'ny groupe Maintasy tamin'ny larana 119 numéro vert fa misy fanafiana any amin'ny fokotanan-kerana commune Zoma Bealoka ka ty amin'ny toerana hoe Analobe dia tratra tao ireo dahalo ireo nisy ny fampitifirana teo aminay sy ireo andehan-dahalo ireo tokony tamin'ny fitrasany na valo ora mahery teo. Vokany efatra zareo any maty ary 3 azo sambelona. Ny fitaovana ampiasain'izareo moa dia azo avokoa basy kalaknikôvy anankiray dia pistolet automatique anankiray. Ny vola voarova tamin'izany fanafian'izany moa dia mitentina teo amin'ny 20 tapitrisa mahery teo ary izay maraiky etoana fa azo avokoa ry vola reo ary efa naverina tokony. Fantatra tokoa zany tsika amin'izao fotoana izao fa mbola tao aorianan'ny fotoanan'ny fifidianana na izany anefa dia tsy mahasakana ny asa zandarmerie zany. Tsy nitaza-potsiny ny chef district sy ny ben'ny tanàna Anarivon'ny Mamo fa avy hatrany dia nanolotra fiara tsy mataho-dalana mba hanampiana ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny fifanenjehana ireo dahalo. Nandritra ny fifampitifirana dia tsy nisy ny ainana fohy tamin'ireo mpitandro ny filaminana fa ny carte mobile iray kosa no naratra mafy voatifitra teo amin'ny lohany ary efa nentina nojabona tany amin'ny hopitaly Arivon'ny Mamo. Ireo dahalo roa kosa indray dia naleviny fokon'olona tany an-toerana sy tany amin'ny commune ambanivohitra Ambotrambo ireo maty teny an-dalana. Lehilahy iray voalaza vagadra mandra-pahafatiny ary nandositra ny fonjanjefa no maty nandory tena tao an-trano ny Tetsoany rano io marana io tokony ho tamin'ny folora sasany teo eo. Saika ny samboriny zandarmaria pirenena avy eo amin'ny kompania Tanavily izy ity no namony tena toy izao raha iny voadidininy ny fonenany araky ny fanazavana nentin'ny zandarmaria pirenena. Nare zany vaovao avy amin'ny olotsotra ny zandarmaria tany kompania Tanavily ny fisiny Andriamatora Andriana Somamy ny aina io zany dia kadra nitsoka teny Antsefa kadra manam-pahafatiny izy io namony olona dia nitsoka teny Antsefa ary izy io efa ela nitadiavan'ny kompania Tanavily aminy mahatafiditra amin'ny resaka raharaha kidina pinina karana sy teratany Frantsay ary fanafihana amin'ny tambasy izy io. Rehefa tonga teto ny zandarma tao anivy kompania Tanavily dia niantsy amin'ireo zandarma sady miditra tao an-trano izany moa dia nitohana ny seza sy armoire zany ny varavarana narehitra ny tranony dia narehitra zany ny tranony. Niantson'ny pompier moa ny zandarma ka maty any ny hafa ny mahakasika an'io tena marina mahakasika an'io olona io zany dia olona dia efa tafiditra amin'ny resaka kidina pinina izy io ary efa rehefa volana latsaka zay nefa nitadiavana tany Matava ny fanenjehana tany zao nandaka tamin'ny namany anankefatra fa tafatsoka tany dia teto izy teto zany no tratra. Efa nataon'ny zandarmaria niezaka fampiresana tamin'ity jolahy raindany ity kanefa dia maty tsy satradrano teo ambony fandriana izy rehefa avy niantso ny mpitandron'ny filaminana. Ny mpamonjy vona kosa no namony ny hafa. Famonona ny vehivavy niaraka taminy no antony nanameloana azy higadra mandra-pahafatiny tamin'ny taona 2010. Nitondra vakasitrahany ireo mpianatra ny lycée-mpanjakana Andriamanelo ao Alasora afakabaka farany teo ny mpitatana ny sekoly ambony GSI Afakomaly. Ireo afakabaka rehetra tao amin'ity lycée-mpanjakana ity no nahazo fampirisihana tamin'izany. Ny ampivadi-pianarana kosa ny azy 4 mianadahy nahazo ny mention ambony ny passable. Vadi-pianarana ahafahan'izy ireo manohy fianarana ambony ao amin'ny GSI mandritra ny 2 taona. Nampatsahivany tale general ny GSI tamin'ireo mpianatra rahateo ahafahan'ny fianarana no lova tsara indrindra.
raha mbola tsy nanana suivi scientifique io lycée Andriamanelo Alasory io tamin'ny heritaona dia efa nasiny zany tamin'ny taon'ity ary mivokatra dia tena niakatra satria voalohany ety amin'ny distrikta Navaradrano lycée Andriamanelo dia nasangany ireo mpianatra ireo ary misy efatra nomena bourse maimaim-poana satria tena hita hoe fianarana any mikitro faharana sy tena hoavany ireto tanorantsika reto. Dia ny sasany koa moa zany tsy nionina tamin'izay fa zay afaka baka rehetra dia mbola asaina koa izy amin'ny asabotsy izao amin'ny kianja maitso Alasora andray ny fanomezana kely ka dia manentana hatrany koa zay zay mpianatra mbola nala baka rehetra satria tsy voalohany iny fa mbola izy foana ny fanampiana ho fanatsarana zany ny fahaizan'ny mpianatra ary koa mba nasoavana ity tany mamitsika ity satria Alasora no lay matoa amin'ny fanjakana ka ho apetrasika amin'ny toerana izy zany dia ho sangany sady ho voalohany ireo mpianatra ireo. Tsara ny vokatra baccalauréat farany teo raha ho an'ity lycée Andriamanelo eto Alasorty satria dia raiky amin'ny 500 ny tahapahafahana raha ny fanazavana Andriamatoa proviseur izay ambony noho ny salanisa nasionaly. Fitondrana ambavaka ny tom-pianarana vaovao no nanomboana ny lanonam-pakasitrahana ireo mpianatra mendrika tamin'ny Fakomaly io. Tonga na voninahitra nanotrana ny fotoana ny ben'ny tanàna na Alasora. Toerana fandraisana ireo mpanjifa misy 5, toerana fandoavam-bola 4 ary fangalana vola amin'ny alalan'ny Airtel Money miisa 2. Ireo no zava-baovao ao amin'ny shop Airtel Express Plus izay vao nisokafana indray atetsy Akorondrano rehefa nasiana fanamboarana nandritra ny 2 volana. Nampiana ihany koa nisan'ny mpiasa eto amin'ity toerana ity mba ho fanomezana fahafaham-po bebe hatrany ireo mpanjifa. Ny tompony dia voalohany indrindra manana équipe zay hoe matiany izahay. Donc zany tena hoe service rapide zany anato tsy tony teo aloha. Ankoatran'izay koa manana le araiky le nazavaiko teo aloha manana le espace internet izahay natokana ho an'ny client kirakira ny internet ho an'ny jeune ho an'ny client rehetrarehetra zay tonga amin'ny misy mihitsy fa zany hoe santatra ambavarany ihany zany izy ty fa tena voaisy ny fanamboarana ankoatran'ity shop anankiray ity. Hatramin'ny 2 novambra izao ary io marika izao famoahana amin'ny fomba ofisialy ity shop ity izao dia misy ihany koa ny tolotra manokana natao ho an'ireo mpanjifa tonga eto. Tolotra manokana ohatra ho an'ny mpanjifa post-payé misy ny remise 5% ho an'izay client mbola tsy manao paiement facture ka anao paiement facture izy manomboka izao hatramin'ny 2 novambra. Araka ny fanazavana ny mentale général ny Airtel Madagasikara Andriamatoa Aiko Slitke dia mbola isy ihany koa ireo shop amin'ny faritra hafa sy na fanamboarana Tsoatsy. Amin'izao fotoana izao moa dia misy 2.5 tapitrisa ireo mpanjifa Airtel manerana ny Madagasikara. Ho fampiroboroboana ny sehatra ny fampianarana indrindraindrindra ny ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia nanao sy ny ampiara-miasa ny orinasa Brasserie Star Madagasikara sy ny fikambanana Trade Union mba ahafahandreo ankizy misy rahetsy avy amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa mamaky boky any anivindreo ivitoerana antsoina hoe Click misa 420 sy Alliance Française misa 720 manerana anosy. Atia Madagascar ho an'ny Alliance Française rehetra eraky Madagascar ary Click rehetra ihany koa. Ny Click centre de lecture, d'information et de culture misy 420 izy amin'izao eraky Madagascar noforoan'ny association Trade Union tamin'ny 3 sy 4 arivo. Ny zava-misy any Click amin'ny bibliothèque de Bruxelles dia toerana anankiray ivitoerana ahafahan'ny ankizy miala voly amin'ny alalan'ny boky fa nanomboka tamin'ity taona ity izahay noho ny fanampian'ny mpiara-miasa maro samihafa dia efa miditra ihany koa amin'ny fanapahana ny informatique any amin'ny ireo Click ireo. Izany dia noho ny fanampian'ny mpiara-miasa toy ny Star izay isaorana satria raha tsy nisy ry zareo dia tosahirana ihany izay anabe vosy ampitombony sy ampiasana sy ny aktivité rehetra ny Click.
efa hotely taona tokoa zao dia fiara lehibe misy avalonjato avy amin'ny brasserie Star no nitatitra ireo boky ary manatitra zany manerina ireo faritra maro eto amin'Nosy. Vokany nahafahany fikambanana tsy miankina Trade Union na natateraka asa sosialy hafa kosa ny vola mitetina €20 voatahiry noho ny fanampian'ny Star.